Composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Safidsika, yaourt chocolé, la yaourt antukan, vita avy amin'ny ronono velona, avy ao Atsirabe, safidiony yaourt chocolé vanille, la tsiro tsy totany ela. Chocolé, ny tsiro tena izy. Mamy Efa io foana ny etsikeritrana mitsikitsiki na lehibe tsy maresina dia maro mpakatake fa miavaka amrehetra andronono mandrimamy sokole nafangaro amin'ny kafe na vary gasy tavy amin'ny ronono velona vita malagasy ronono mandry tsy totaniela sanandro ronono mandrimamy sokole sy mamanam-paharo. Chocolé, ny tsiro tena izy. Alo avy lesy eo abonnement télé fa tsisy jerena baolina. Mamay be zao any ivelany any. Oay, efa azo aloha amin'ny Airtel Money ker dada, sady mahazo bonus 1 giga avy hatrany. Lay kosa atoroa e. Antsona ny étoile 436 étoile 8 dièse dia arana ny toromarika. Tsy mila misahirana intsony. Airtel Money no ampiasaina rehefa mandoa abonnement amin'ny Canal Plus, Parabole, StarTimes na Blue Line. Sady mahazo bonus 1 giga. Airtel Money ho am'lay. RDJ 96.6 FM, Orange et Booster vous présentent la plus grande soirée à thème de Mada ce vendredi 22 juillet à la N-Convention du Novotel. Viens t'éclater avec tes potes avec les meilleurs tubes du moment remixés par les DJ de la RDJ Steam, CMC, DJ Denis, Gova, Freddy, Raers, DJ Kiro, Kikou, Jetax, Ernix, Assim, Coolmix, Sizzla DJ, MPX, Lupin, Shinchan. Dès 18h, Wada Youngs et Messi Saïd seront aussi de la partie. Joue le jeu, enfile ton pyjama et rejoins-nous. Achète ton billet à la RDJ à la Kiel ou sur ticketplace.io. Place très limitée, prix d'entrée 20 000 ariars, VIP 50 000 ariars. Sponsor Orange, Booster, partenaire Novotel, G-Audio. Partie up ce vendredi 22 juillet au Novotel. Party up! I feel good! Limitation à 2 vitesses. Hainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Iso tonga am'izay iso teo de mitery. Ahoana e? Manao any e? Arabaiko foana aloha na zanako izany ny ataoko zany ity. Zay tianao atao arany. Ohatray? Tsara zany. Ndoraka ksenany atao. Ndorany. Ksenany atao fa Cyril ny atao. Iny ianao. De zay vao manao Cyril ako. Miazaba atsika rehetrarehetra. Merci. Zay. Ouais, sady merci mihitsy soratra eto. Ohatsay. Tsy azon'ny olona zany. Misy sary nga zao. Misy sary? Misy sary. Tsy maninona. Za Cyril ty a. De zao ny fandehan'le izy. Aza mba mangataka kely. Raha mankentianao moa zany mety ho tsy azonao iny na le tiako ambaza anatin'le izy. Le izy koa zany nefa ny androany zany de tapojano ambony vasoso mangotsaka aloha zany le izy a taozinany alahelo tamin'ny mazy ny tobo lazapitso. Mijesajesaka amin'ny fanaovana sy mampimebiato efa valiko. De zao ny ohabolana fa ataotsika olo batitan'izay ty zany fa zay aloha masaka. Misy ohabolana zany io a. Io de ianao mba asaiko manohy zany ohatsy hoe ohabolana ambony io zany inona le tena mazina ny ohabolana io. Ohatra ny bongo? De toy izy tsambongo maninona. Misy ronono. De inona toy tena sarotra. Sarotra. Tsambongo misy ronono izy a sarotra atao malahelo. Zay. Tadidiko raha sahivinao. Zay. De zao zany tsambongo tsisy ronono zany tsony. Tsy sarotra be zany. Tsisy. Nefa ny ane rigoto rehefa hoe anala vakivaky amin'ny tongotra de ronono. Fistiko ny tendeny tena. Cyril. Zao. Zay le faharoa. Fahalalànambo. Na ny tompony aza tsy ty. Na ny tompony aza tsy ty. Zany tena mampalelana de le valalanambo tsy malala le tompony akozy. Ainao ve ny loko valalanambo?
maitsomaitso eny ka le izy mahakamle valalanambo satria ny ambo aza zay tsy nanongatakanana valala koa zay valalany sambo zimboka valalanambo zay fa tena jezena akaiky ohatrany LGBT zay loko mifamexcuse zay raha tsy anahitinareo amieritreritosika kely eo kaikaiky fanaovana akazy tianio misy vato be zay de mahavazina ampokona mihitsy fa feno valalanambo mitangotiny eo de veriny ambo angamba lisy zay manaraka kenda ao voadony aho ranoatra zay kenda ao voadony aho ranoatra kenda ranoatra vo miteny kenda ranoatra fa de tavinao domodomoma fotsiny am'izao kosa ve Cyril ka antaniko izy aloha ranoatra inona le nakentanao kenda ny fomezanao izy izy tam'le omaly le maly iny le laisany artiste tsy isy dika zany fa vakin'izay ny ambany izy mamindray no miantso polisy zay afa madibadika any polisy mamy miantso zay za manao an'izany fa tsy anao polisy mamo miantso anazy zay tsy de tsara ary le farany raha fotsy be very laona de hoana mifandeha antoeny io za fotsy be tena tsy haiko ka miantso zay gadonany zay mody zany ny teneny mitolo raha ny tena mazina any fa ny tena mazina amin'io raha fotsy be very fanotoko ampiora tanako zay fa de I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizaha alasinainy karazana lavibilaka misy moasamboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao Pas plus, un goût face au verre masoandro one rate. Sandwave, envoyez de l'argent par amour. Safit kunyam piasa bom matsara. Bom matsara, kachafai, ravinsara, relax. Vaseline matsara no ampiasao, izany tsomanja ny vatana. Pepperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandana et compagnie. Zaho saika anytany azy mba lasa sady izy ahoana fidirany solika tio ahoana lasa sady zay nendra zao sony izy polisy indray no miantso mamo mety ka izy ko nanaovana le zavatra tony mba manahitahitratsika fotsiny hoe mba mamoroporona zavatra fa izy tsy hoforonina hoe oabolana tena hoe ovaina be fa za manko rehefa mihaino an'le kabary atao ny mpikabary manao tokoko miaravantsika rehetra mihaino kabary reny de le makamaka zavatra ankehitriny reny de le manao jeu de mots le mikabary mpanambadiana de asiana selfie asiana android asiana any tsy de tiako fa le sotoavina anatin'le teny malagasy mahafinaritra no hitatarana ohatra zany hoe kenda ho voadony aranoatra ohatra mateny rano vonjendrafila ka miantso mafy hoe oka ihany ohatra za zany fa ny ankizy taty ariana raha goa tsy de mahay an'ireny oabolana le taloha reny zara ny fanteneny ankizy mahay satria fotoana ianarana zao le malaza ihany ny ain'ny ankizy fa ny fianarana firaisakina ny hery mianatra amin'ny fahakilasy fahaefatra kilasy fahatelo ny ankizy na any amin'ny seconde mamaky boky zany ka misy fahazotoana am'le mamaky boky de mpampianatra taranja malagasy ohatra ny raimbozy ny mpampianatra taranja frantsay ohatra ny raimbozy no mampirisika hoe vakio de misy ihany fa ny ampiasana an'le izy hoentina mikopaka ny afo hoe mbola mitazona ny ilombian-doha ino manahirana iny moa zany le izy moa omaly moa zany androany ary rahampitsika mbola mifantoka ihany amin'ny fahalasana namanondrambelo ny alahelo eo fa atao vitakany lasa ao ambadika ao izy de mbola ho hita sy ho eno ihany satria ny feo mbola tavela ary tsika zao manana filgody be de be tsy indraindray eo tsika haka ny filgodindrambelo
misy any aloha zany fanitsiana hoentina anaty kafaliana ihany ny zavatra entina anaty tsikitsiky ihany ny zavatra na de eo anatin'ny alahelo ary satria zany koa ny revondrambelo zany misy publication ato efa nahitsindry zareo aloha le izy atsika mamaky de mizara o atsika de mizara namana koa moa manao antony satria maly zay ny resaka de zay ahoana nareo TV plus Madagasikara officialy miara-meme tsika TV plus le anarana nipetraka tato de zarazara olona be misy herinay Voandriamasonoto fa tsy maninona efa niresahana ihany keo misy hoe ny anarako Randriamasonoro manana anabavy anankiroa de manana rahalahy anankiray ny anaran'izy ireo Andriamasonoro fa ny anara raha averiko indray mandeha ianao zay tsy mahafantatra fa ny tena anarako dia Randriamasonoro Herinaivo Mamtina Tantely ahoana mitovy be amin'ny kôty daholo ve mipatapo andefatsako sarinay efatra menada ianao rehefa aveo sarinay voainga eo ianao mahita hoe manahaka ny dadanay ary koa zany mitovy amin'indray fa Andriamampita fa ny anako nisafidy hoe aloha atao Randriamampita fa izany anaranao Andriamampita de raha zany alato hoe Mampita Andriamana Mampita Andriamana efa nasina neninay ny miantso hoe Mamtina Tantely ny Tantely de tena tsy miasa mihitsy nalainy Ralalarson de fa ny ana zay satria le mampita oatra ny anazy miteraka Randriamasonoro Herinaivo Mamtina Tantely mitovy amin'ny anarany besa hoe misy anarany fa zay anaty karapanondro ny anarako anaty karapanondro Randriamasonoro Herinaivo ho anareo milalao any amin'ny Radio Tamboziko ka misy manontany izy ny tena anarany kôty zay le izy de mahasolokinareo zany any anarany besa tsy mety tadidiko foana koa raha koty vao tsy fandita raha besa fly raha Sarisa raha besa Moela Ivan tena lava raha anarany besa tsy mety tadidiko mihitsy anarany Francis tadidiko am'le resaka hoe momba ny rambelo salama aby miarabantsika rehetra fanazavana ihany satria ny mifanitsy eny tena ilaina foana ny mifanitsy tena ilaina foana ny resaka tamin'ny omaly tany amin'ny TV plus zany atao interview de hoy aho hoe izahay ambaki ny rambelo mikonikonina fampisehoana misy lohateny avy any amin'ny filinina ny rambelo any de nataoko titre fampisehoana misy ihany koa ny fampisehoana taty aoriana zay ahay ny lohateny fa niarany konikonina le fampisehoana zay Sirambelo miakatsehitra mihitsy izy misy fandaharana tato amin'ny radio zay mbola hatramin'izao I feel good averiko azavaina nyty namana ao anatin'le publication ty fa ny I feel good de va ty andohako satria hirany James Brown io de atao hoe I feel good ny titre n'ilay zanam-pandarana kely amin'ny voalohany za zany ny konikonina zavatra niara-niasa teto zay Sirambelo de hoy aho hoe anisan'ny nikolokolo an'io izay Sirambelo ary izy roa volana taty aoriana nanomboana no manatsafa ohatrany ataon'ny Larissa Askodara rehefa amin'io ato ny valiny omen'le namana de hoe aive azy la izy de aveo dakana ohatry ninona sy manahirana le iretsy manahirana le iretsy mandeha ampitiavana sy fahatsorana fa saingy zao e matoresahana ondry foana ho io ondry foana io lasa apondra misy ondry lasa bidrokely misy ondry mahafatifaty ary misy zanakalika mampite hanafosafo misy alika mampite handaka misy ny olombelona mampite sitsofo enao na anome fanavavana ohatrany inona ro hoe tiany tena izy le anahy io ihany misy ka fa saingy anazy ihany no anazy fa saingy izany tsy raviraviako tanana mihitsy miresaka hoe mahaiza mandray resaka tsara fa ao anatin'ny fifankazahoana hatramin'ny farany raha izay Sirambelo ohatra tamin'ny asa ny Rambelo tato amin'ny RDJ misy ny fiovaovana amin'ny resaka asa sy ny fanampahan-kevitra samihafa fa ny fomba fandraisanareo azy ao anatin'ny fahoriana moa tsika zao de fitiavana ny tena alefa BDP fa raha ny fifandraisana sy ny sisa zay manitsykely ihany fa satria ndre sao de diso fandray foana ny olona amin'ny zavatra rehetra ny fiarah-miasa fizarazarana hoe tiany anina natao le izy fa tsy hoe rehefa ndray andro any Larissa de teny hoe zahako no namorona ny Cyril ohatra zany ny fanazavana zay ataonao io mantsy de ohatrany manamafy ny eritreretiny ahiahy ny tany aloha tany satria izy de efa miahiahy hoe ity zavatra ty de zao io ary fa manome fanazavana tena marina zany le ahiahiko zany de mbola mamaly any aisika raha miteny izy de manitsy zay fandraisany azy tsy olana fa zany ka ila ohatra miditra anaty lohany ka zay mihitsy mantsy ary maro reny olo reny ireny olona rehetra reny tahaka ny olona hoe ondrina ny ny rindrina misy ny resako matoa manitsy za tsy miditra anaty lohany ka eritreritra izy fa ohatran'ny fifamalina izy teo amiko sy be koto miteny iny ray mandeha tsy mamaly fanoroany
zay fandraisan'ny olona azy fa adidiko sy anjarako ny manitsy sy manambara ny tena marina vavako io a zany resahana zay zany le teneniko tsy hoe akory hoe miresaka zavatra namarina tena satria tsy hoe nandeha nangalatra le izy akory tsy zay le resaka fa hoy izy hoe aivy azy zany le izy tsy zay le tiana tenena amle hoe zanakay le fandarana de zay anio ataoko izao aleoko mangina fa rehefa nanome fanazavana indray mandeha indroa iny aho ka ohatra ny ty mbola hoe ia niaranga le iteretiko fa marina ty ihany marina de aleoko mangina satria izay no atao hoe resaky ny mona sy ny marenina afindrainao tenenina hoe tratra matoa tsisy tenenina de aleoko tratra matoa tsisy tenenina satria afafamiko ny de amerina hoe le zavatra ny teneniko taloha iny any nge no averiko zao e fa tokony enoina na vakina tsara lay voateny sy lay voaresaka tany aloha tany mba hanadio sy hanazava an'io zavatra rehetrarehetanao fa diso any aminao io fa ny eritreritrao sy ny zavatra lazainao de diso mihoatra amin'ny ahy ty za aloha matoa miteny matoa manoratra de mieritreritra fa ny any marina ary ny any no rariny sy hitsiny fa ny anao a tsy rariny ka omeko le rariny omeko le marina de anjaranao sisa ka raha mbola teny ianao hoe diso zany fa itino izy aleoko mangina iady amin'ny olona tsy azo dikevitra ve de zay no atao hoe resaky mona sy marenina ka misy moa fitenenana malagasy manambara manao hoe rehefa tsy miteny ny vato de angeren'ny vorona de aleo angereo ny vorona fa de tsy maninona mihitsy satria efa mba niteny ihany ny vato aloha tany kanefa atahoana moa fa mona sy marenina ty resaky ty ary zao ko tsy le olona anakoroa miady hevitra amin'ny tena zava-dehibe fa misy manisirany ambadika any io le tia romboy risks ataovy le tia ary misy momba ny andaniny sy ny akilany mihitsy ny amin'io mba isian'lay resabe zay antsoina hoe polisimika zay mety le resaka omidasy le resaka mpanakanto sy ny sisy ohatra na moa zany natao interview manokana koa maly de misy aho hoe zao tsara ihany ny miaraka mamafa ny tokotany ilalaovana raha ohatra ka anaovana fivelesam-bariny eny mpamolona de tsy mety raha samy mandriritra ny lona sy ny barika ivelesana azy satria zay ny zava-misy aloha ankehitriny isa mampanakanto no miresaka eo za zany matoa manitsy an'ty resaky ty de sady mifananiany am'le mpanao gazetiny TV plus satria nahoana afaka adiny telo taty aoriana no vainy le izy zay le fanitsina nataoko teo herinay Vondremasonoto ny anarana nataony tao tonga de nahitsy le izy de nahitsiny izy tsy nieritreritra tany amiko tany ka hoe Andriamasonoto mihitsy angamba ny anaran'le ry fa zay matoa ahitsy ohatran'izany fa ny olona koa manampy eo de ahitsiko ny eritreritra ty olona ty hoe ny fifankatiavana sy ny famoronana ny rahana tamin'ny namana ony rambelo olondy de mitoetra sy mijanona hatramin'izao tsy nisy ny hoe makatsy sy ny makarosy sisy ny fifanarahana rasa kosa zay tsara hidirana foana zay resaky zay satria manjary hitatritatra satria eo pikarakarana andrambelo raha teo isika tena nandeha ampatsorana sy am'zay zavatra tokony ho izy ny zavatra ambadika rehetrarehetra moa ohatry ny asa rehetra sy ny fanaovan-gazety rehetra sy ny fanoratana sy ny resaka rédaction io fa ame kely amako satria za zao mpanakanto nisy teny faravoatra tam'le resaka omaly ny zava-misy no resahana dia misy ny mpikambana ao anatiny eo amida zay rehefa antsoina de mieritreritra amin'ny maha-olombelona izy aloha de mieritreritra amin'ny maha-mpikambana amin'ny amida izy de mieritreritra amin'ny maha-mpanakanto izy toy izay ny fihetsika rehetra raha ny omaly ohatra ny resaka ny conseil d'administration omaly zay ampahan'ny conseil d'administration ny fidin'ny mpanakanto moa reny de ny resaka moa ny syndicat zay hitanareo ihany fa ny syndicat misy ndry barsona raha izy le namako nisy volombavana ataoko tamin'ny latsany isa talata de misy ny syndicat ny mpanakanto ihany ko zay statut hafa moa ny atao hoe syndicat ny atao hoe syndicat moa amin'ny ankapobeny ohatra ny délégué syndical taloha de miaro ny mpiasa miaro ny mpikambana eo anatrehny mpitantana sy ny resaka hoe direction générale amin'ny orinasa zany ny zavatra ny resahana de hoentina foana manadio masombolana ao anatin'ny fanazavana ny fomba iainana ny mahampanakanto amin'ny ankapobeny zany na ny andaniny na ny akilany zay tsy ho tononiko de tsy misy tombony ho an'ny andaniny sy ny akilany na andrirotra na ikopaka na anao inony fa hoe tokony ho tadiavony ny andaniny sy ny akilany zany hoe aiza isika izao satria mitovy amin'ny jirama sy ny mpanjifa sy ny ministera io sy ny fanjakana ankapobeny misy lohan'olona hita teo de misy feon'olona heno teo misy sary hita tam'le izy amin'ny ankapobeny sary hitatra mety amaly mety tsy amaly mety ifamaly mety tsy ifamaly fa ho ahay manokana mpanakanto mpikambana ao amin'ny omida ary maheno sy maheno resaka rehetra amin'ny ankapobeny de io iaho hoe
tsy aloha ve le iretsy ezahana ny anadiovana ny famolona ivelesana ny vary zay moa zany anisan'ny tenina vokako moa zay zavatra zay ny antony manafosafo riran-databatra ihany koa amin'ny resaka satria zay andraisan'ny rehetrarehetra azy indray de tsotra ny resako tamin'ny namana mpanakanto rehetra omaly no nefa niaraka sy ny vory ary nataon'ny gazety interview mijoro amin'ny tany io tongotro anankiroa io dia tia sy sahy miteny aho amin'ny zavatra mitranga samihafa ny ambadika sy ny hotoy mbola mijoro amin'ny tany ihany ny tongotro hoentiko miatrika an'izay zavatra izay satria raha ohatra diovina ny famolona manao kilalao teny foana izahay satria delika le resaka ny antony maha delika ny resaka efa mizarazara ny resaka mpanakanto mizarazara ny resaka fitantanana samihafa ny fanapa-kevitra samihafa diso zay milaza hoe ty marina ty diso ty marina de zay aloha ny avy ety aminay moa zany ohatrany hoe manana azo lazaina hoe manana anjara fitenenana ihany amina zavatra ohatrany io satria ohatrany hoe kasikety anankiroa zany no etiko eto eo mampanentana fandaharana ny tenako ato anatin'ity rivotra ty fa eo ihany koa fantatry ny be sy ny maro zany ary zavatra tsy ho takona fenina mihitsy ny andraikitra zay sahaniko eo anivon'ny ministera amin'ny mahatale jeneraly ny kolotsaina tenako fa eo ihany koa ny andraikitra zay sahaniko eo anivony eo amida eo amin'ny mahafilohan'ny filakevim-pitantanana ny tenako zay amin'ny ankapobeny dia lazaiko fa misy olo tena ny ministera ny tenako ao anatin'ny filakevim-pitantanany eo amida misy olo tena ny ministera ny tenako ao anatin'ny filakevim-pitantanany omda ny zavatra zay miseho am'izao fotoana izao dia araky ny falazaiko tany ambolohan'ny tany hoe resaky ny mona sy marena satria ny fanazavana dia efa napetraka tany ambolohan'ny tany hoe organisme rattaché amin'ny ministera zany hoe ny ministera no miahy ny omda ny ministera zay misahana ny kolotsaina no miahy ny omda ary ny artikla voalohany eo fanarana ny omda tamin'ny taona 2007 RDJ 96.6 FM, Orange et Booster vous présentent la plus grande soirée à thème de Mada ce vendredi 22 juillet à la N Convention du Novotel. Viens t'éclater avec tes potes avec les meilleurs tubes du moment remixés par les DJ de la RDJ Steam. CMC, DJ Denis, Gova, Freddy, Raers, DJ Kiro, Kiku, Jetax, Ernix, Assim, Coolmix, Sizzla DJ, MPX, Lupin, Shinchan. Dès 18h, Wada Youngs et Messi Saïd seront aussi de la partie. Joue le jeu, enfile ton pyjama et rejoins-nous. Achète ton billet à la RDJ Nalakil ou sur ticketplace.io. Place très limitée, prix d'entrée 20 000 ariars, VIP 50 000 ariars. Sponsor Orange, Booster, partenaire Novotel, G-Audio. Partie E ce vendredi 22 juillet au Novotel. Party up! Itsinge Baobab Plus life fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro aloha avy tsikelikely ao amin'ny Baobab Plus ny kit TV solaire efa misy abonnement Canal Plus mamaimpoana mandritra ny roa taona tolotra hitanao télé écran plat ngeza be jiro miaraka amin'ny batterie sy panneau solaire ary afaka hichargena finday mahazo chaîne Canal Plus maro mamaimpoana mandritra ny roa taona aiza indray no hita toy izany raha tsy ao amin'ny Baobab Plus ny kit TV solaire dia azo aloha tsikelikely amin'ny vidiny 797 ariary isan-kerinandro hita manerana nosy antsoina ilarana 034 11 363 39 Baobab Plus miangovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Ny tsy ambarantelon'ny fahasambaraka ny safidiko ny ofinaritra sy hankafiny amin'ny fiainana safidiko ny ana tsara sy kolokolo ny amiko rehetra ary mbola safidiko ny ampiasa vokatra natoraly hikarakaraka ny vatako safidiko ny ampiasa baume tsara Kachafai, Ravensar, relax. Miss Rolon, dia amin'ny sachet. Maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy ahisaina ihany koa no mahay zava-baovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Ny cahier premier plus dia asaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao. Lasa mafy kokoa ny fonony. Fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandahana et compagnie. Bonjour, ici c'est Tansmina.
Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, Airtel Money de votre proche à Madagascar. Donc, n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter. Na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Lalao vokatra ainy zahay azona loka goavana be dia be toy ny vary ny mpianakavy mandritra ny herintaona, ekolazy ny mpianatra mandritra ny herintaona, scooter sy ny maro hafa. Tsotra ny fandraisana anjara. Manangona fonosana koba aina 10 na fonosana pobary aina 10 na fonosana mosli aina 10. Ataovy ao anaty valopy dia soraty ao ambadika ny anaranao feno sy ny laharana finday ary ny adresinao. Arotsay ao anaty urne eny amin'ny magasin Shoprite, Jumbo Score, hôtelin'ny Zazakely na eny amin'ny Braunitry Zazakaiky anao. Ny farany fandraisana anjara dia ny 1 Jolay 2024. Ny fisariana ao Antananarivo dia ny 9 Aogositra 2024 amin'ny folory eo amin'ny tranopokon'olona Analakely. Araroty ilazao aingana ny tapaka sy namana andray anjara sotara. Nitry Zaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Année universitaire 2022-2023. Pourquoi le CNAM? Le CNAM Madagascar vous offre la possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Diplôme d'état français, formation en ligne et ou hybride, possibilité de continuer les études en France. Le CNAM vous propose plus de 650 parcours, niveau bac à bac plus 8. Enseigne à tous et partout. Inscrivez-vous au CNAM Madagascar, 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Téléphone 020 22 290 19. Ronzatoriary dia mahazo internet be connect le internet mora be. Manana ronzatoriary fotsiny dia efa afaka mi-connect dia mbola mahazo cadeau internet 20% ihany raha vidina amin'ny Orange Money. Midi round 123.orange.mg na amin'ny application Orange Money. Orange. C'est la marque qui est toujours là pour moi. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ry mpanakanto, aharovany zonao. Ary mahazo tampony mifanaraka amin'ny fampiasana ny sanganasanao. Ho fanatsarana fikajinan'ny tamberim-bola mifanaraka amin'ny zon'ny mpamorona na ny droit d'auteur, ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina amin'ny alalan'ny omitasy ny orinasa manova dia handray ny fisoratana anarana sy hanatanteraka ny fanangonana ny hira rehetra noforon'ny mpanakanto. Asaina araka izany isika eto Antananarivo sy ny manodidina ho avy amin'ny tranom-bokim-pirenena nosy anatitra ny fichier MP3, Wave, DVD, CD, cassette, disque vinyle, VHS sy ny sisa ny iray ka hatramin'ny 1 ambin'ny 3
jolay ho avy izao. Manomboka amin'ny voalohan'ny volana jolay ihany koa dia azo atao ny mametraka mivantana ireo fichier électronique ao amin'ny tranokala www.omda.io. Atao ao aoriany eto Antananarivo ny fanangonana ny any amin'ny faritra hafa. Fanazavana fanampiny 032 05 900 96. Ripanakanto aroviny zonao ary mahazo tambiny mifanaraka amin'ny fampiasana ny sangan'asanao. World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Safidsika yaourt chocolé la yaourt antokan vita avy amin'ny ronono velona avy ao Atsirabe. Safidio ny yaourt chocolé nature sucrée malefaka sady mamery. Chocolé ny tsiro tena izy. Mitady technicien polyvalent lehilahy 13 hatramin'ny 15 taona manana baka na mari-pahaizana amin'ny fiofanana teknika havanana amin'ny menuiserie alu mahay mampiasa machine sy manatraikefa mahakasika ny électricité raha malinanao atery mivantana ao amin'ny masiny lasity hivandrina masiny misy rakany CV mialoha ndraiky amin'ny 30 jolay. Fanazavana fanambany 034 37 022 31 032 12 022 11. Inora malaza Matiliko mapietsika ny tanora Matiliko Pati malaza tsara Sinsidiora Akafizin'olo maro Taranaka presto Tiliko Atolazona misawa Tiliko Tena tsirina kumakutambasa olo maro Tiliko Mamfakatia Tanora wande Tiliko Tsara speciali Tanora kana Tiliko Iliko Vita Malagas Maman Kukua. Tentez de gagner une vitrine entière de produits TCL pour équiper votre maison dans les magasins Cosmos. Durant ce mois de juillet, pour tout achat de produits TCL dans les 16 magasins Cosmos à Madagascar, participez automatiquement à la grande tombola. Plusieurs lots à gagner. 2 téléviseurs de 32 et 40 pouces, un lave-linge de 9 kg, un réfrigérateur de 197 litres, un climatiseur, une tablette, un smartphone et une barre de son TCL. TCL, jusqu'à 2 ans de garantie. Offert uniquement dans les magasins Cosmos. Chocolé ny tsiro tena izy. Fotoana zao ijerenanao Vegas ao amin'ny boky Canal Plus. Amin'ny valora marina izao eto Madagasikara ny fotoana ny fampahalalam-baovao atolotry bandy akama. Alakamisy 4 ny volana Jolay 2024 tonga soamantsara indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity maraina ity. Pejin'ny raharam-pirenena no anokafantsika ny fampahalalam-baovao fananambara ny talen'ny kabineta sivily ny fiadidinan'ny Repoblika Omaly nitondra fanazavana mahakasika ny tsy maintsy nampiakarana ny vidin-tsolika eto Madagasikara. Tamin'izany no nanambarany fa dia efa tafakatra hatrany amin'ny 5.9 miliary ariary nitrosan'ny fanjakana malagasy amin'ny mpamaty-solika nanomboka ny janoary 2024 teo ka tsy maintsy nandray fepetra ny fanjakana nampiakatra anjany vidin-tsolika izany fa raha sanatria ka tsy nampiakarana ny vidin-tsolika dia mety ho tafakatra hatrany amin'ny 209 miliary ariary ihany nitrosa mandra-pahatonga ny faran'ity taona 2024 ity.
Eo amin'ny pejy kolotsaina namory mpanao gazety omaly ny solitena ny mpanakanto tery Faravohatra tery tamin'izany no nanambaran'izy ireo fa tratry ny barofo sy ny didy jado nataony Ramatoa minisitra ny mpanakanto ary tamin'izany koa no nanambarany fa tsy manaiky intsony ary tsy makasitraka ny iara-iasa amin'ity minisitra ity intsony izy ireo, mitaky ny anajanonana sy ny fanafoanana ny fifanarahana izay nosoniavina ny arahana tamin'ny orinasa manova ny mpanakanto. Isan'ny nivotra ireo nandritra n'izany valandresaka nataon'izy ireo ho an'ny mpanao gazety tamin'ny andro ny omaly iny. Vaovao avy eto anivon'ny tanàna n'Antananarivo dia mafanafana ihany koa ny toedrarà eto an-tanàna n'Antananarivo eto satria dia mitaky ny alan'ny SMDG ary tsy manaiky ihany koa ny hanomezana ny fitantanan'ny tsena ny tsy miankina izay no isan'ny nambarany ireo fikambanam-ben'ny mpivarotra tamin'ny nanoloana ny mpanao gazety. Moenjana araka izany ny toedrarà eto Antananarivo renivohitra eto manoloana n'ity resaka SMDG ity. Pejy sosialy andehantsika hivadika kely ho any amin'ny ilany antsinanan'ny nosy iny any Toamasina ny marimarina kokoa ampahany betsaka amin'ny asa eny amin'ny tapany avaratra izay andiany voalohany amin'ny tetika asa Miami anajarina ny moron-dranomasiny Toamasina ankehitriny no efa vita. Orakofana manomboka amin'ity herinandro ity io andiany voalohany io taorian'ny fametrahana ny fitaovana fitarihan-drano sy ny herinaratra ambanin'ny tany ary avy eo dia iroso amin'ny fametrahana ireo fotodrafitrasa eo amboniny ny orinasa manatanteraka izany. Afaka 3 volana aorianan'izao no vitan-tanteraka sy ho efa azo ampiasaina ny ampahany voalohany amin'ny Miami. Araka izany efa andalana amin'izao ny fanamboarana ny andiany faharoa ka ny 70 amin'ireo kioska fivarotana izay miisa 770 no efa eo amin'ny mpanorenana miaraka amin'ireo mpiara-miombody minantoka amin'ny fanatanterahana ity asa ity. Isan'ny nivotra izany nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao any tany an-toerana Andriamatoa Gérard Randriamanoisoa. Tontolon'ny fanatanjahantena tonga nitsidika sy nankahery ary nikarakara sy nijery izay mety ho fiara-miasa ho atao amin'ny malagasy rugby ny masoivon'ny japonais omaly teny amin'ny kianjan'ny Maki teny. Nankahery ny mpilalao izy ireo amin'ny fiadina sy ny fanomanana ny amboara eran-tany izay ho atao any Capton. Nanambara kosa azafady ny filohan'ny malagasy rugby fa dia tsy voandro any akory no nisiny ny fiara-miasa eo amin'ny masoivon'ny Japon ny firenena japonais sy ny malagasy rugby satria dia efa fiara-miasa efa ela fa dia mizotra makany amin'ny fanatsarana hatrany izy ireo. Tontolon'ny baolina kitra ny Bafana ny Afrika Atsimo no iona amin'ny baren'ny Madagasikara rampitso amin'ny 2 ora any Capton any tafiditra ao anatin'ny lalao fiadin-toerana amin'ny Kosafa Cup ity lalao izay ho tanterahana rampitso any Capton ity. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao teto amin'ny RDG tamin'ity maraina ity. Antsa Vitus ny teo amin'ny tantsoroka teknika Bandeka Marandrianabo no nanolotra izany ho anareo. Manasantsika rehetra hatrany hanjoy tsy tapaka ny faondarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra dia samy hotaina Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Tsika mi mifamadika mihitsy SMGD DG ny teny anglisy GDN General Director. Famaky amin'ny teny anglisy Fransa Belzika ho an'ny resaka baolina kitra Euro vehivavy dia malaza sy mandeha amin'ny télé dia mahafinaritra anisany vaovao nisongadina teo ihany koa amiko zao ny baolina ifanaovan'ny Barea Androany Riva Rapitso ifananany amin'ny Bafana ny Afrika Atsimo zay eo ihany fanontaniana petrako ny antsika moa zany reny le tsy expat no manao
tsy milalao fa ireto avy eto tanyrazana ihany no milalao amin'izy ity ny zareo bafana ve ohatr'izay ihany koa io koa safakapy io misy an'izay lisy tsy tena napetraka ofisialy be le izy hoe fa kosa zany hoe napetraka hoe aleo mba ireo lay valalam-piandrifasana no ilalao mihitsy zay fomba fiteny zay amin'ilay fifaninanana koa safakapy ohatrany mba apiakatra laintan'ilay mpilalao avy eo atoerana fa aza entsona mpilalao matianina mihitsy fa io tsy feranaramakany zany tsy be zany tsy de tena hoe fiakolonitsy de hitantsika moa aloha zany fa de rapitso ndray iny zany fa raha ny tena izy bafanabafana enjana kokoa no zareo namibianina sady masitsika filalao koa nefa tokony eritreritra hoe mbola tao anatin'ny mety harerahana tamin'ny fivahinianana ihany koa izy tamin'ny tsisidina nataony ny bare any Madagasikara mety nahatonga azy ho resiny Namibia tamin'ny fotoana iny moa eo ihany koa ny hoe mbola mahavahiny azy amina toerana anankiray na ny fizarana ny hahavo ny toerana mitaha amin'ny ranomasina ny hafanana ny hatsiaka ny toerana mangatsiaka Afrika Atsimo anisan'ny tanàna mangatsiaka Afrika Atsimo mitovitovy amin'ny Madagasikara ihany izy raha tsy diso satria nisy fotoana efa nisy la neige tao amin'io Afrika Atsimo io tato anatin'ny 10 taona nefa taty amintsika taty mbola tsy de nisy loatra an'izay ka iverenana amin'izay ary ny resaka momba ny rambelo aloha voalohany indrindra araky ny fampalalam-baovao zay efa miparitaka moa zany ao anatin'ny ferapary dia rapitso tolakandro no aterina ao am-pasandrazany zay tsy de lavitra loatra ny trano onenany ny nofo mangatsiaka ny rambelo be de be no manontany hoe aiza ho aiza misy an'io toerana io lay ambohitrandrina eny Imeritsiafindra rehefa mandeha amin'ny lalana mandeha makany Ambato amin'ny Rahavavy iny isika dia mandalo an'ilay lalana lavalava be zay fisakanan'ny gendarme fanakanan'ny gendarme dia misy karazany hoe lalana digue zay le izy lalana fefoloha misy rano akavia akavanana dia mahatazana ilay antsoina hoe domaine Saint-François efa somary efa miendakendaka ilay soratra eo kanefa mbola tazana ihany ma domaine Saint-François azy rehefa tonga ao atapon'io lalana io dia misy lalana mitsofoka makao amin'ilay domaine Saint-François fa tsy eo ianareo no mitsofoka fa afaka kelin'io lalana io dia misy mivily mirazotra aminy samy miakavanana any avokoa fa midina somary pavé le lalana ary pavé anisan'ny pavé tsara tazako am'izay pavé zay hitako tato ato aloha zany 1 kilometatra sy 700 metatra eo avy eo amin'io lalam-pirenena voalohany io mandrapatonga eny amin'ny tanàn'Andrambelo no lalana pavé alehantsika aza mivilivily makaiza sy makaiza fa raha misy sendra hoe misy mivily dia miakavy ihany no ale fa iny pavé principal iny no alehantsika mandrapatonga eo amin'ilay tanàna misy Andrambelo ao ny trano iandrasana azy ary eo akaikikaiky eo ihany koa misy an'ilay fasana zay anaterana azy raha ampitso tolakandro zay afaka moa zany dia mahita le fiangonana aloha dia ahoa ny tondrana azy amin'le fiangonana dia eo akaikin'le fiangonana ny fasana mazava be zay fanalavitra daholo tsisy mifanalavitra fanakaikaiky eo daholo ny fiangonana eo amin'ny 10 betatra eo kama ia ka iverenako le resaka otoizako moa zany fa tsy hoe iverenana loatra le resaka momba ny kely aloha za aloha faly aloha zany fa afaka BPC tamin'ny 78 hoe arabaina tokoa le afaka BPC mivoaka fa mivoaka omaly ianiko zany efa mbo mivaovao ihany fa misy kanina vehivavy fa tena azy misy kanina tena tsy araka ary andeha mivantana amin'ny télévision malagasy izy io na tsy disoako fa i Frantsa Belgique efa mandeha ny dokam-barotra ho an'izay fampalalana momba an'izay amin'ny télévision malagasy eo fa hotoizako ilay resaka momba an'ilay eo amin'daty eo moa satria mbola tsy vita izy teo zay tsy tadidiko akory hoe ina ny afarako dia hoe atreto aloha zany dia mbola eo ambany fitantanan'ny ministera misahana ny kolotsaina ny OMDA fitantanana sa fiahina satria sous tutelle technique et administratif zay ny article voalohany zay le nitapaka ny dokam-barotra teo ao amin'ny article voalohany amin'ny fananganana ny OMDA dia hoe sous tutelle technique et administrative an'ny ministera zay misahana ny kolotsaina ny OMDA atreto noho izany mitovy amin'ireny organisme rattaché rehetra ireny anisan'ireny ohatra zafady ohatra raisina akaiky indrindra dia ny ORTM ny ORTM dia eo ambany fiahiany zay ministera misahana eo ambany fiahiana ny ministera zay misahana ny serasera na ny fifandraisana moa filaza azy teo aloha teo ka ny TVM sy ny RNM dia antsoiny vahoaka foana hoe
télévision mpanjakana radio mpanjakana organisme rattaché ny fitenen'io ny lalàna nolanina tamin'ny taona 5 nolaniny reo solomavambahoaka nolaniny ny anteny merandolona ary nandalo ACC ary navoaka hanakely teo anivon'ny présidence-ny république no namoaka anio lalàna io tamin'ny taona 5 manambara manao hoe eo ambany fiahin'ny ministera zay misahana ny kolotsaina ny fitantana ny fiahina ny OMDA noho izany dia rehefa nitsangana ny OMDA tamin'ny 5 dia napetraka zay le article voalohany zay zay voalaza nanamafy sy nanao fampatsihivana an'izay zavatra voalany tao anatin'izay lalàna zay ka tsy manao afatsy zay zany ny ministera am'izao fotoana zao mitady ny fomba rehetra hanatsarana ny fitantanany raharaha eo amin'ny fitantanana ny zon'ny mpamorona ary tsy misy tombotsoan'ny ministera mihitsy arabolany tiako tenenina ity zavatra atao itya na izay am'izao fotoana zao zany fatatsika tsara mihitsy fa nisy ireo fivorivorin'ny artiste izay nitaky fanavaozana tery amin'ny motel de tana hoe tsara koa raha mba misy fanavaozana ary dia tao ireo artiste reo no nitaky an'izay ary de naroso andro zareo hoe retsoretsoreto no narosony zareo hoe retsoretsoreto ny zavatra tena ilana fanavaozana amin'io OMDA io fa tena misy zavatra tsy mazava aminay indro ary ny fanavaozana zay tamin'ny fifanarahana ny fanaovan'ny ministera sy ny manova ny ministera sy ny société manova no nanao ny fifanarahana noho izany société io manova io ka tsy maintsy misy ny sarany satria mpanamboatra logiciel zareo ary de nanamboatra izy logiciel namorona an'ity plateforme digitale ity mba hahafahan'ny artiste mametraka ny sanganasany ao anatin'ny plateforme digitale io ho arahany maso azony artiste ataony manara-maso ny sanganasany amin'ny fotoana tena izy rehefa mandeha amin'ny radio sy mandeha amin'ny télé ary mandeha amin'ny tambajotra serasera ary haparitaka ihany keo satria fa mifanaraka amin'ny Virgin Music sy ny Universal Music haparitaka ihany zao tontolo zao amin'ny alalan'ireo label reo tsy haiko na fanontaniana daladalana na tsy mafy an'le tontolo anatin'le izy fa efa nalana ny natsaratra tamin'ny asa ny talent général ny OMDA taleny eo am'dano iny zany le ahitsy foana aloha zany fa de misy miteny talent général foana fa tsy manina alefaso mbola tokony eo ve reo PCA sy ny CA reo am'izao fotoana zao satria ny CA hatramin'ny volana novambra no fotoam-piasan'ny CA ny CA dia voafaritry ny fepetra nananganana ny OMDA fa ny taleny OMDA kosa araky ny lalàna manakely dia anraikitry ny ministera tanteraka mihitsy ny mametraka azy eo sy ny manala azy eo raha ilay ny ministera izay ka araky nyzay ravitra le itiavan'ny mpanakanto hoe avy am'izay ireto mpanakanto reto zay tenenina eriky zay tonga de songonako moa le izy loha fa somary maimaka ihany am'teny azy fa teva andeha io tonga am'izay ny fikambanan'ireto mpanakanto ireto dia ny teny hoe aleo mahaleo tena ny OMDA araba so araba tsara satria tena nisan'ny vato mamay eo anivon'ny ministera mihitsy ity OMDA ity fa omena 100 millions d'ariary isa-taona nge ny OMDA mba hampandehanany raharaha zay inetreretana fa hoe tokony hahavelo tena zany OMDA zany fa de mbola omena an'io 100 millions d'ariary na 500 millions de francs isa-taona io zany OMDA zany ka raha ohatra ka hisy ny famoronana volavolan-dalàna hapetraka eo anivony teny mera-pirenena araba so araba tsara hanampy mihitsy ministera hoe ataovy zay halany an'io mba hanangana ny artiste société d'auteur rehefa lanina eo anivony teny mera-pirenena zay dia mitsangana lay antsoina hoe société d'auteur ohatra ny société rehetrarehetra société tompoko dia mitady vola mihitsy ny asany tsy ofisy intsony izy am'izay tsy raharaha-mpanjakana intsony izy am'izay tsy birao-mpanjakana intsony fa tena société d'auteur tena mitokana tsy misy idiran'ny ministera intsony ny aloha zany le zavatra ndresako tany amboalohany zany mitatitra ny leteri aloha zany satria za mandeha de mijery de miaino manana ny hevitra raha teo koa momba le izy fa nirinay za tsy miteny hoe zay rehetra kory satria samy manana ny heviny ny artiste zay maromaro zay mampita hevitra isy fandaharana ohatra reny dondresaky reny de tonga ao ny ministra de Francis de Jojoby de Samuela de Rajery de atao iroro zay aloha de ihaja taleny OMDA teo aloha de le manao intérim ny fitantanana ny OMDA de juridiste misy fiteny samy hafa juristy lalàna eo fa ny juriste de ny olona mpahay lalàna mety godara le sentsika makeo ilaina le izy satria ny resaky teo le ampitaina foana hoe raha samy andrirotra samy anazavany zava-misy aloha amin'ny ankapobeny de za mahita hoe lasa mifandrirotra ty resaky ty raha ny anany faniriko aloha
satria enim-bolana zay tsy nandray droit d'auteur de hoe hoe le naturan'leo da misy aloha nefa mikoinsa ty aposiko zay aloha de mampalelo azy zay ninninona fanatsarana tokony apetraka amin'ny omda zany sy amin'ny fitantanana ny omda zany de avy any am'izay fanapakevitra zay zany lasa tsy nandray volako nefa le volako aza mbola misy telo taona mihitsy arany tsy nalaiko de hoy le raha matompo tantana ao amin'ny omda zay ametra-pialana izy raha mpitso satria sasatra be izy ao anatin'le zava-mitranga io vehivavy io nefa fantatry ny artista rehetra io a sady tsotro io a mahafinaritra io a mahay mitantana io a mety hisy resaka ambadika isy teny sy ny sisa fa ho anay malahelo izay rehefa misy mpiasa na zatra rona telo fanavoatsana ny tsara averina indray ary velomina mihitsy ny lakolosy kapohana mafy be am'sotro be ny mpanakanto de tena manaiky fanatsarana sy fanavaozana fa zao ny hevitra ny mpanakanto misy manan-kevitra hoe mety ny ary misy manan-kevitra hoe mety ny ary ny amin'ny akapobe ny faniriana tsy manonona nizaniza hilalao amina kianja tsy misy savorovoro ny mpanakanto ary tsara ihany angamba mitondra fanazavana fa ny antony tsy nanasiana ny AG de tsy ny ministère velovelo no teny hoe aleo ajana ny AG tsy ny ministère zay koa tsy ny ministère velovelo hoe aleo ajana ny AG fa ireo mpikambana teo amin'ny conseil d'administration vitsivitsy tao anatin'izany ny tena koa tao anatin'izany ny tenako ny isa 5 teo 9 miaraka amiko raha nataoko ny fanasana 2 roa 3 4 5 9 niaraka tamiko a no nanapa-kevitra niaraka tamin'ny mpiasany ao amda vitsivitsy teo amin'ny 4 teo angamba na 10 koa ny mpiasany ao amda nanaraka nanapa-kevitra hoe tena raha zany ny fandehan-javatra aleo tsy asiana le AG da aleo ary tsy asiana tsy fanapa-kevitra olo tokony izy information manko zay aloha zany de apitaina foana e sady ny olona moa zany tantarana zavatra misy le subvention omen'ny ministère amin'ny fampihodonana administratif any amda io a ny ministère tamin'ny 2019 nanome zay ozy izy ary tsy mba zafy zay fotsiny 2021 no resatantana tao amin'ny amda tsy misy marialy aza nomen'ny ministère tamin'ny 2021 zay aloha apitaina tamin'ny 2019 no nisy ny 100 millions ariary zay administration fotsiny vohodiny io satria kely le volany zany ny amin'ny akapobeny a lasa mizara aloha ny artiste aloha am'izao le mizara io anefa tsy hitabeny ihany io mizara ahoana moa de aninona moa satria zao amiko averiko foana ary averiko mihitsy ny nature maha omidany omida am'izao mikoinsa zany hoe enim-bolana zay tsy nahazo vola droit d'auteur ary ny volako ny angona tamina ritra ny telo taona saika netiko nanao vakansa tsy hitako tsy ao a ao le izy indrisy anefa fa le izy koa ny fanazavana mikasika an'indry tsy ho afaka ao avoaka satria hoe ny ordonnateur zany hoe tale tsy misy zany hoe raha administrativiste be zany ny fiainana tokony mahita hevitra ihany raha olombelona na eo aza ny lalàna hoe lay vary sy loka ho an'le mpanakanto zay efa ny fofotra aloha raha mba mety fa tsisy aloha zay aloha ny valinafanakany amin'ny ordonnateur tsy ao a de tsisy aloha ka tsisy taty aorinany nasorana ny tale teo aloha dia natolotra ny anarany tale vaovao zay isolo azy ny fandeha ny fanolorana ny anarana de toy izao tsy maintsy aroso eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta dia aroso eo anivon'ny filan-kevitry ny ministre tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia misy ireo olona izay artiste ihany koa miaro an'ilay tale teo aloha de miteny hoe tsy ekena io fanendrena vaovao fa aza manendrena io mihitsy fa aleo a le tale taloha ihany mandraky zao androandroany zao de mbola zay a no ady atao ka noho izany aza manendry tale vaovao mihitsy tompoko ianao andriamato filoha fa aleo le taloha ihany mitadiavo ny hevitra amerenana azy tsy sitrapony avy aty ministère mihitsy tsy fanendrenan'io fa misy matsy miteny tsy tendreny zareo le tale vaovao tsy hoe tsy tendreny zareo fa tena ny andaniny reto de tsy manaiky misy aleo raha nga tsy tendrena le tale vaovao a mba hisiany fikatsoana koa mba hampangotsoana nyreo rehetra izay ilanan'le fionana ngeza be olona maniry tadio amy lafiny politika misy ny olona maniry ange am'izao hoe tena maninona raha nga tsy ampiakarana 10 000 ariary mihitsy le gazoil am'izay mikorotana lafiny politika zay izy de ohatra zay le faniriny le sasandreo aza sina taleny aloha fa tena lao aloha zao zafa izao de lasa mikatso le izy zao ianareo tompona andraikitra
nefa nareo mivoy an'izay fomba fisainan'izay hoe misy maniry aty alamino raka olombelona miresaka daholo zany izahay de maniry le resaka nataoko teo mekarahatele nareo menakavo reo a ka ny tompony andraikitra avy eo amin'ny omidatsy mipanakanto rehetra ny miakatra eo akory satria tsy maintsy misy hoavy misy ny tsy hoavy fa misy ny conseil d'administration mpikambana avy amin'ny omida avy amin'ny artiste de misy ny avy amin'ny fanjakana avy amin'ny primature ny ministère ny finance ny ministère ny culture zany eo nareo mpanao télé ko mahaiza mikarakara an'izay zavatra zay ahafahana manadio masombolana re ahafahan'ny mpanakanto milalao satria zao ane ireo rehetra zay mieritreritra zany fa ny mpanakanto na le million ariary le re mandeha rita dinareo tam'le vatsinjo re le tian'le hoe tia fa amin'ny ankapobeny izahay fa nisy nazy ve zany andray droit d'auteur ny zany ny fomba fijeriko tsotra zany hoe hatramin'izao zany de tsisy olona afaka mandray tsisy fika zany fa resaka isan-karazany be deaibe manko aleo misy an'le bandy anankiray miteny hoe ianao ho niteny an'izany de mamaly io eo ianao ho niteny an'izany de mamaly bandy kama niteny an'izany fa samy eo a sa io samy mamaly miteniteny ko reny daholo andriamatota le général tsy mbola nio fa reny zavatra lazaiko reny mihitsy le zany amiko zany fomba fijery tsotra kely matoa ny mpanakanto na ataonao sasany izy na tsy ataonao sasany izy fa mpanakanto reny amiko miady mafy amin'io zavatra io a de amin'ny mpanakanto io zay aloha ny anahy tsotra kely zany amin'ny mpanakanto io a avelao entiny ny anazy izy mandoa vola ao a izy no tokony misitraka vola eto mpanakanto ny anazy ohatra hoe fédération ny foot de fotony ny hoe andao anangana volavolan-dalàna harosy eo an'ny vola teny miraefa nitsara de fananana n'ilay société d'auteur kosa tsy mbola narosy le izy efa narosy le izy efa natanana zany asiky fanazavana ko zany izy ny volavolan-dalàna tsy maintsy miroso hoe ao anaty omenay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro tv om 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka ichargena finday tv om 5000 de azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 25200 ariary isan-kerinandro antsoiny 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho any rehetra ny azavana usurako fasilina tsara tare sarlina manamandrona molotra sy oditra mainana vakivaky manalefa katanana sy tongotra amle mafakivaky tazona ny oditra sy ny tava tanora lalandava mety jiaby nanovana magiazy no ampiasanao azy hitanao naizanaiza mpivarotra na épicerie fasilina tsara jolijoli nefa mora prix amy vidiny mataratara ohatzay na oditra marokoroko tovoay fasilina tsara no ampiasao aizany tsy manja ny vatanao. Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur. Et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandarana et compagnie. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. N'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ pour votre premier envoi.
Payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Lalao vokatra ainy zahay azona loka goavana be dia be toy ny valy ny mpianakavy mandritry ny herintaona, ekolazy ny mpianatra mandritry ny herintaona, scooter sy ny maro hafa. Tsotra ny fandraisana anjara. Manangona fonosana koba aina 10 na fonosana pobary aina 10 na fonosana mosli aina 10. Ataovy ao anaty valopy dia soraty ao ambadika ny anaranao feno sy ny laharana finday ary ny adresinao. Arotsay ao anaty urne eny amin'ny magasin Shoprite, Jumbo Score, hôtelin'ny Zazakely na eny amin'ny Brownie Zazakaiky ianao. Ny farany fandraisana anjara dia ny 1 Jolay 2024. Ny fisariana ao Antananarivo dia ny 9 Aogositra 2024 amin'ny folory eo amin'ny tranopokon'olona Analakely. Araroty ilazao aingana ny tapaka sy namana andray anjara sotara. Nitry zaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Manampy ny fiainana. Misy maro isafidianana. Na fiasana na fianarana. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre correcteur, signe maro afaku, hitanao ny amin'ny faritra mahazatra anao. Selo, afarasa stylo. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Motul 2 temps Blue, menaka vavavokariny Motul, natokana ho an'ireo scooter sy moto 2 temps, mikojo, mampateza ary mampatanjaka ny motera. Motul 2 temps Blue, azonao jifaina amin'ny vidiny 18 000 ariary ny ray litatra. Motul 2 temps Blue, hitanao eny amin'ny design auto ankoron-drano sy design auto be oririka ary eny amin'ireo mpivarotra menaka Motul rehetra. World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Safidsika, yaourta sokole, la yaourta antukan, vita avy amin'ny ronono velona, avy ao atsirabe, safidio ny yaourta sokole, pêche passion, tsiro miavaka anaty yaourta ray. Sokole, ny tsiro tena izy. Mamy sokole. Fa io foana ny atsikaritrana mitsikitsiki na lehibe tsy maresy na dia maro pakatake fa miavaka amin'ny rehetra andronono mandry mamy sokole nafangaro amin'ny kafe na vary gasy tavy amin'ny ronono velona vita malagasy ronono mandry tsy totanye lasa nandro ronono mandry mamy sokole sy mamana paharo. Sokole, ny tsiro tena izy. RDJ 96.6 FM, Orange et Booster vous présentent la plus grande soirée à thème de Mada ce vendredi 22 juillet à la N-Convention du Novotel. Viens t'éclater avec tes potes avec les meilleurs tubes du moment remixés par les DJ de la RDJ Steam, CMC, DJ Denis, Gova, Freddy, Raers, DJ Kero, Kikou, Jetax, Ernix, Assim, Coolmix, Sizzla DJ, MPX, Lopin, Shinchan. Dès 18h, Wada Youngs et Messi Saïd seront aussi de la partie. Joue le jeu, enfile ton pyjama et rejoins-nous. Achète ton billet à la RDJ Analakil ou sur ticketplace.io. Place très limitée, prix d'entrée 20 000 ariars, VIP 50 000 ariars. Sponsor Orange, Booster, partenaire Novotel, T-Audio. Party Up ce vendredi 22 juillet au Novotel. Party Up. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Amin'ny 7 ora sy raiky amby 30 minitra sy 3 amby 20 seconde, 4 amby 20, 5 amby 20, 6 amby 20,
afaka miantso am'izay tsika ialoha zany mampalelo azy zao zany de roa andro zay tsy nahita arrivé ny Tour de France io fandarana mboatriako mihitsy finaritra le tamin'ny maly fa rehefa nanaraka iza zany zao no mitarika Vingegaard no carton ino maillot jaune eny tompoko ony tompoko eny tompoko RTG any izy io RTG miarabanareo tompoko manamany salama tsara apetraka kely aloha le ady hevitra ny ombiday fa mba tianay ty fomba anotaniana sy anotaniany bien ndraetra angamba mitovy hevitra amiko de momba ny nalasana Ondrambelo raha mbo azo atao re tompoko de ao anatin'ny famozana ny aintsika zao ary zava-bitan'ny Ondrambelo tamin'ity RTG ty de zava-dehibe mihitsy indrindra momba ny fahalalana momba ny teny malagasy tokony ho averina tompoko ny zavatra rehetra zay fomba fitenenany rehetrarehetra raha azo atao mba tsy hampalahelo ray amin'ny vady aman-janany raha ohatra hoe tsy de maninona momba ny olon-dia momba ny andrenam-pomerina zany zao nataony tady daholo zany ka raha mba azo atao tompoko de miala tsy indrindra ny senatera manarana re tompoko mba averina le hoe mba tokony hifankatsiatsika tokony hifanatsa tokony mba fahavelany ny ady la politika misaky ny karazany zay ihany tompoko mba azo atao hoe raha mbo azo atao re tompoko de aleo mbo averina eto le momba ny Ondrambelo rehetrarehetra eny raha mety tompoko fa fangatana ihany moa ny teny ty zay ngamba fa de misaotra betsaka tompoko amarikely fotsiny hoe ohatra omaly iny alefanay aloha ny fandraisam-peo amin'ny ankapobeny ny fomba fitondrany Ondrambelo ny resaka tantara sy ny sisa azo manokana mihitsy tena za zao raha resaka Iraba tompoko salama daholo salama tompoko resaka nydritra moa omaly fa tsy tafiditra mihitsy iny de mbola tena aloha miraha fiononana fenoan'ny fianakavian'ny Ondrambelo ambanibe izy ny reniny ny zanany ny havana akaiky ny havana lavitra de ny miara-miasa rehetra de ny mpankafy rehetrarehetra koa verindrindriny firenena fa ny zavanapetrany tsy very fa tohizana foana zay de mahay reza daholo tokoa de zay resaka ao amin'ny datsika ny anasany sazo fotsiny topoka kely amin'ny Ngiatale za ory Ngiatale fa maninona moa zany ao taona roa amin'ny fanjakanao atory tapaka valeo goty tsy interdit fa le izy hiezaka zay ohatra haka fandraisam-peo zay efa voatahiry ohatra averinay alefa arak'izay fotoana mampety azy zay fahitana an'le izy raha ohatra indray moa zany misy resaka hoe afaka ataonay de makamaka ny de ataonay nanao manahoana izy de nandeha veloma satria le allo satria le fomba hitondrandram-belony resaka ohatra hoe ny fomban-drazana ny fitondrandram-belony mombany hoe ny zavakanto taloha ny tantara sy ny angano sy ny sisa tena azy fansotoana no ien tompoko salama tompoko tapony radio miaraka tompoko finoana radio finoana radio anao mbola zany hoeninao antsy ty ndre miaraka ny mpandrivo manahoana tompoko samy raharanay fa tonga de de raha finoana ho amin'ny fianakavian'ny namana Ramboda sotra de mba hitondra kely hevitra kely amin'ny fanenjehana namana rakity eo amin'ny tambozaferaserasera momba ny fanehoan-kevitra ara-politika ohatra mba mampalahelo ihany ny mijery an'le resaka de avy anaty Facebook nefa ny hevitra iny zany de tsy tokony fahenjehana de ohatra ndray sika raha mpanakanto no mba mitondra hevitra zany de ohatr'izay de mety le tetika malagasy ny tetika malagasy le fanenjehana fahatana ny zavatra hevitra iny zany de tamanany heviny tsirairay de misaotra betsaka tika de
artiste mahafinaritra ny sanitete tamirivo. Kasitrahako ianao. Kasitrahako ianao. Eny e, dia izay le rangahy teo mantsy raha mba mety raha azo atao raha azo atao ka fa arak'izay mety. Arak'izay mampety azy amin'ny fotoana zany hoe misy fotoana ilaina le izy andao ange inoana ny fanazavan'ny namana tamin'izany fotoanandro zany hoe ohatran'izao. Zao miatrika aloha isika. Allo. Mangala toerana tsara. Tapaka manko izy teo. Tsisy manapaka zany avy aty a. Tsy henonay ianao fa tsy hoe tapahanay akoriny. So dia hoe tsinareo izay fa mpanohatra. Fa amany le fahinonanao dia tsy haiko izay fampakarana azy. Hitanao, ny fanirianay ohatra hoe izay mpanohatra misy hoe tapahana daholo. Iverenako kely fotsiny resaky ny gataly teo manko hoe niteny izy hoe ny fanirian'ny sasany mpanohatra hoy izy hiakatra 10 000 ariary. Fanirian'ny mpanohatra ekeko mety marina izay. Izay tsy nanao hoe atao 10 000 ariary. Fa hoe izay ny tena vidin'ny zava-misy. Izay ny nanahitra anareo fotsiny rehetra e miakatra ohatr'izao nge hoe izay ny lesa mpanohatra e izay mikritika aminareo amin'ny zavatra asono vahoaka. Ole rehetra e fa hiakatra ny carburant fampakany le zao zany kritika anareo. Manino kritika anareo ny mpanohitra mba maniry koa ny fahatsara ny fiainan'ny vahoaka. Fa hoe ny mpanohitra dia ratsy foana dia maizina foana dia maizina foana. Mba mampiavaka tsara mihitsy ve? Ohatr'izany resaka ao amin'za hoe fanirian'ny sasasasany mikorotana. Non kosa aloha ny fahatavako anazy satria izy hoe miasa mafy izy mihira izy manao spectacle izy dia mandoko cotisation ary izy dia rehefa akanjo volany ihany koa ve izy dia tsy omenareo fa tsisy tale tsisy nini. Inona ny diran'ny mpanohatra amin'izany zao? Fa fotsiny hoe rehefa tsy au moins zany mba miteny le olona tompona ndraikitra hoe zahay atao fanjakana tamin'le faniteko tamin'ny voalohany ihany atao fanjakana dia efa niezaka nanao zikatanay fa tsy voafenay le vidin'le izy. Zay atao aminao mida efa nanao niezaka na ohatr'izao fa tsy mety hitanay le izy. Tsy maharatra zany ange. Zaho moa rehefa tsy misy micro dia miteny foana eto hoe mijoro amin'ny tany mitombontoro. Ilaina izay oam-pitenenana ataoko izay ahafahako miteny, ahafahako miresaka ary mitondra tenin'olona maro ihany ihany satria misy mangina teneniko. Izy koa zany dia miditra zavatra tsy tokony hidira koa ny olona e. Aleo ny artiste sy ny ministera samy eo fa resaka tsy mifandray fotsiny inge io. Spectacle joary jerena amin'ny zoma. Zavatra tsisy hidirantsika tsy artiste, tsisy hidirantsika tsy. Inona ny antsika? Ahoana Bandekama? Efa mihaino fotsiny aho fa saika anala hoe leky sy presy. Mana namana. Anderaka be mihina. Inona manderaka lafa atao bilety lara vaovao be. Zaraka ny tena marina tena manana fiangonana Andrambelo fa tena Bandekama iny. Tena rary fiangonana ho an'ny fianakaviana fa tena tsy mieritrretina mihitsy le lalana kely nalehan'le reny. Dia mirary soa dia ho antsika Bandekama rehetrarehetra raha maiza miolona daholo fa samy lalana tsy maintsy hodiavintsika io raha. Fandalovana ny eto anie. Na izany Bandekama na izoko be io. Le ty aza mba ataonao an'izany. Ka sy tapa-kevitra iny e. Alako le jingely. Mandalo aty anao rapitra atoandro. Ay, ndasa nanovako andy atsoko rapitra re. Okay re. Okay raga. Okay, merci. Merci. Ka ilaina le fiarako. Satria mantsy tsapa hoe feritana azy. Salama daholo e. Salamko. Mba nile resaka artiste rangahy. Tena mampalahelo loatra tsika artiste na dia ohatra mora voavidy loatra le safiditsika. Ohatra miverolona foana izy tsika artiste amin'ny resaka événement politique eto an-tanàna. Ina ngamba anatao antsika atson'olona mihinam-bary ohatrany sa hoe dia andao tsika hinam-bary dia karamaina hinam-bary dia lasa mihinam-bary daholo ny olona e.
Efa le izy miny hoe aleo diovina ny famolona ivelesana ny vary iny ny dikan'izay tsara mihitsy izy aloha diovina famolona dia mba rehefa miara-maladio dia miara-maladio daholo fa aza misy hoe sasany tsy maladio fa ota mialangalana fotsiny fa rehefa atsona karama dia karama ihany io moa revesina vola le posy ny fiatsika rehetra ka zay indrindra le problème ohatrany hoe matim-bola loatra isika malagasy ray manontolo mihitsy ne nefa ianareo artiste aloha ny tena mora hitanay vahoaka dia gamba tsara ihany manaraka hoe mba alosina limite ihany manahirana matsiny hoe Gottlieb ane manahirana ihany izy dia manaraka iantso itenanao mihitsy hoe manana blog personnel mampanao gazety azy bandekama ho resahantsika ao makasika ny jirama makasika ny solika makasika ny fitaterana satria andraikitra io dia mipetsika tsy ho elo zany dia tena ange reny iloka compte pouvoir be nareo io efa nadray ohatra ny lasa misy manara general misy mitondra minambara misy mitondra minambara koa askorina sport ihany tsy azo avadika mame courage anareo manao gazety koa tany Sierra Leone dia nisy koa ny baolina 86-0 zay nampiakaposina Allô. Salama mama. Salama. No zao fahalasana ny ombambelo zao dia miara-miombona alahelo sy mirary fiponana fety ny fianakaviana ahay. Ho tonga sy hanome voninahitra farany ny fandevenana azy izahay raha pisa. Andriamanitra nanome dia Andriamanitra no naka. Mahereza toko koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany raha fahasalamana tanteraka ho amin'ny tsy salama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby takanava dia misaotra toko sotra mama tolo mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao solotena amin'ny FIFA zay io dia solotena ny zavatra avy eo resatsika kely makasika an'izay fa alohan'ny aneviny olona eny tompoko miaraba tompoko ia salama tompoko manatanao saika mba antany fotsiny rangahy fanontaniana tsotra hoe sarotra ho amin'ny eto Madagasikara ve ny mampiatra ny lalàna mampiatra ny lalàna hoe ia mampiatra ny lalàna nitsika tenenina hoe isa tokony tena zay mihitsy le valiny hoe sarotra le izy dia rehefa sarotra le izy dia samy manao izay taniny kibony rehetrarehetra dia lasa sahirana ny malagasy rehetrarehetra dia ny fanontaniako manaraka hoe roviana zany ny mpanan-karena vao tena hoe ampy izay dia izay koa nefa no sarotra koa izay valim-panontaniana izay ohatra nomaly izao dia niteny mihitsy ny antsony jirama hoe ahoana ty jiro ty ambopo ty satria efa sahirana ny vahoaka malagasy dia amin'le efa le miasa amin'ny ankitsipo indray zany dia mbola gafianareo ohatra izao dia navaly le fanjirana maly hoe mipoaka olona le disjoncteur nisy ny bolatsetroka sy ny sisa dia miteny taminazy hoe ny bolatsetroka foana ho azy ny disjoncteur nareo satria tsy voandroany no nanao ohatrany io fa efa ela dia ohatrany hoe efa le malagasy efa mitady efa tsotra indray ve zany mbola ohatrany hoe anaovan'ny zareo valibiraingana sy ny sisa ohatra izay ohatrany hoe fampieritsiretana zany le tiako atongavana hoe tena tsisy olona mihitsy ny ve zany mba afaka mba hoe miregle an'le zavatra rehetrarehetra eto amintsika eto sotranao makasitraka le fampiarana lalàna tsy tokony ho sarotra fa io ny ampina amintsika rehetra tsirairay avy ihany io ka hoe amin'ny fotoana inona moa izy ampiariko zany dia amin'ny fotoana inona tsy ampiariko ty lalàna rehetra tsika ihany mandany alimako ny ange mbola misy fotoana miraba tompoko mirabana rehetra dia miraba mpiany koa
Io ale fanontanian'le namana teo aloha teo zany le hoe sarotra be mampiatra lala tena sarotra raha ngaha reto tena le zavatra tsy mety no ataontsika hoe mety eto tsy azo ivarotana ny sisin-dalana afahan'ny mpandeha entsika mivarotra tsy azo le ny amin'ny arabe fa ny fiara eny entsika mivarotra mitsangatsanga loatra ny anaty lakozia sy any amin'ny salon mihitsy ny amin'ny arabe eny mampalahelo tena mampalahelo izay mihitsy de le manaraka teo le hoe ina le ray tonga de verenako rangaha le eo amin'ny tany aloha rangaha lalàna no arahana jerena la lettre le lalàna de ampiarina fa manjary hoe mampizarazara an'ireto artiste sy ny sisa namako daholo ny artiste avy zay fantatro sy mahafantatra ary be zao mahafantatra zay feoko zay aho betsaka mihitsy mahafantatra fa de izay le izy aloha le lalàna no arahana endao fanaraha le rehetra mialatsiny am'le le rehetra aloha le lalàna no arahana de mifanaraka tsara de mifankatia fefy zao mahazo antsika fa raha tsika te mifankatia lamina tsara ohatra tompoko mbola diny any varadrano hatramin'izao a zay aloha irairaka eto foana boadiny foana varadrano misaotra manahirana no mampiatra lalàna adiny tanteraka varadrano amin'ny lafiny le fahalalana ny lalàna koa manko olana io ihany koa nefa ny olona tena hoe tokony mahay an'le izy nefa tsy mampiatra fa efa tafiditra teo izan'izao torapony ana za de mahalana vao tafiditra torapony anako hoe ondram-belo rehefa mandray anahy eto zao foana ny teneny hoe ela velona ny fatakara zavatra zany hoe mampahery any tenena mafimafony ianao e mampahery ny ekipan-drivotra sy ny mpiain-drivotra rehetra aho fa toraponina tolotra teo rehefa miresaky amin'ny ondram-belo ato anaty telefona rehefa indraindray tafiditra kely de hoe ela velona ozy izy ny fatakaran-javatra ka ela velona koa ane ny rivotra ela velona ny eritry misaotra betsaka misaotra betsaka ny resaka tsarona sy voatahiry ary isaorana ny teknôlôjia sy isaorana n'Andriamanitra ny fisiany enregistrement miarabantsika rehetra rakisy n'Andriamanitra indrindra de tononona aminareo isan'andro ny fiadanan'ny tompo nalahelo tena malahelo ny fo tonga amin'le hoe maizina-bola atoandro ny andro tamin'ny tapabolana mbola niona tamin'le zandrilahiko ahako ary nanantena ny hoe mba ho tafavoaka izy indrisy moa fa zay ny fandarana izy Andriamanitra de tsy maintsy manaiky sika na de mafy amintsika ary le izy marina daholo ny fomba firesaky olom-bambelony amin'le hoe rehefa maty sy ny maro hafa rehetra efa niomana ny amin'izany izy ary fantany loatra le fanjakan'Andriamanitra de tsy taitra izy rehefa tonga ny fotoana hoe analan'ny tompo azy de inona maromarina fa efa vonona sy nimana tamin'izany izy ary azo antoka fa any amin'le fanjakan'Andriamanitra izy mampahery atsika rehetra mpiara-miasa sy miara-nyrihary taminy mafy be ny fisarana nefa tsy maintsy mizaka an'izany tsika ny anankiray faharoa raisiko kely ihany ilay lohahevitra resahanareo ty resaka ao amin'ny dasy ny karazany ty satria ny tena komba nisan'ny mba ataoko hoe nanana andraikitra kely ihany tamin'izany fotoana izany satria mba nisan'ny mpanakanto ihany na de tsy tena laza be ohatra ny Goteliba ambany Francis ary satria nilomany tao anatin'ny sehatry ny teatra tamin'izany fotoana izany zay maty moa ny teatra ankehitriny tsy tatsony de hitako hoe ny rafim-pitantanana mihitsy ny tokony amboarina eto amin'ny tany sy ny firenena raha resaka momba an'izany atao hoe omda zany no resahana satria nanana ny toerana sy ny lazany izany taloha ary ny antony namoronana azy io de tena zavatra lehibe mihitsy hoe mba ho fiarovana ny zoan'ireo mpanakanto sy ny mpamorona rehetra fa ny mampalahelo tsisy misitraka an'izany izy ireo de nataon'ny sasany ampanankarena sy tsy haiko hoe mbola tafiditra na ahoana efa mamaraparina ihany koa ny fotoanany antso fandraisana ny antso fiainana iainana radio ihany koa nefa satria zany resaresaka tamin'ny rambely tamin'izany hoe toy ny radio amin'ny fomba anaovana azy de efa
zay miafatra tsy hoe ho tanterahana tsakasy andavany keo araka ny itiavan'ny tsirairay azy adidina manohy amin'izay le toe-tsaina itiavan'ny olona azy amin'ny asa façon mbola saika andefa ny hira café dité cacao zay lohateny le hira de sagle popo kejoary fa maka fotoana manaraka inona dika le sac le popo rakoty sagle coco le izy de manao jeu de mots ino averiko ny mahakasika ny fandaram-potoana ho an'ny fanafenana ny fatamangatsika ny namana Ono Rambelo a nofony de hiala ao amin'ny tranony raha mipitso amin'ny villa Lovasoa raha pitso 10 jolay amin'ny 2 ora ary entina ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra sy ny fitrotroana ambavaka ny fianakaviana ao amin'ny FJKM Imeritsy Afindra Ambotranandrina alohan'ny anafenana ny razana no mazava ho azy ao amin'ny fasandrajany ao Imeritsy Afindra. RDJ 96.6 FM, Orange et Booster vous présentent la plus grande soirée à thème de Mada ce vendredi 22 juillet à la N Convention du Novotel. Viens t'éclater avec tes potes avec les meilleurs tubes du moment remixés par les DJ de la RDJ Steam, CMC, DJ Denis, Gova, Fritty, Raers, DJ Kiro, Kikou, Jetax, Ernix, Assim, Coolmix, Sizzla DJ, MPX, Lupin, Shinchan. Dès 18h, Wada Youngs et Messi Saïd seront aussi de la partie. Joue le jeu, enfile ton pyjama et rejoins-nous. Achète ton billet à la RDJ Nalakil ou sur ticketplace.io. Place très limité, prix d'entrée 20 000 ariars, VIP 50 000 ariars. Sponsor Orange, Booster, partenaire Novotel, G-Audio. Party Up ce vendredi 22 juillet au Novotel. Party Up. Menay karaisony fiovana Baobab plus no anome anao izany Baobab plus no anome anao finday amin'le marika tsy nety voavidinao hatrizay smartphone natolotray mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao de zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao misy smartphone de azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoy larana 034 11 373 39 Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Ny tsy ambaratelo ny fahasambarako ny safitiko ny ofinaritra sy ankafiny amin'ny fiainana safitiko ny ana tsara sy kolokolo ny amiko rehetra ary mbola safitiko ny ampiasa vokatra natoraly hikarakarako ny vatako safitiko ny ampiasa baomma tsara katrafay raviny tsara relax misy rolone dia amin'ny sachet Valerina ty rehefa fidira mpianatra tahaka izao fa nahazo kiraro akanjo ary fitaovana vaovao ka mazoto ery andeha hianatra nahazo kiraro vaovao indray na tsy izany hitanao hoe inona avy ny vaovao eny aminaty eny vaovao daholo ireny afa-tsy ireo cahier gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana cahier gladiateur hafa ihany ny tsara distribué par Chandarana et compagnie. Mitady lehilahy 13 hatramin'ny 15 taona mahay mampiasa machine à coudre industrielle sy manana traikefa amin'ny asa tanana raha mahalinanao atero mivantana ao amin'ny masiny lasety Ivandry na masiny Israc ny CV mialoha ndraiky amin'ny 30 jolay fanazavana fanampiny 034 37 022 11 032 12 022 11. Bonjour, ici c'est Tonsmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne,
les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères, il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Nelson Pro manutra ho anao ndao irery miaraka amin'ny Presio Nettex Anjara Marcel Shakirandi ao Antsahamanitra ny arahady fito amby folo jolay rombroapolo sy roa arivo amin'ny teny ora tolagamby vidim-pidirana fito arivo ariary réservation 10,000 ariary tapakila dia efa azonao jifaina eny amin'ny hectare 4 fo Cat Express Etanmeno super musique Analakely azonao jifaina amin'ny www.ticketplace iPhone 034 70 162 40 partenaire média RDJ. La marque qui est toujours là pour moi. C'est l'eau. Avec en plus une large gamme au choix. C'est l'eau. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. Nimiritsika production dia manolotra antsy Eric Manana sy ny feo gasy ao amin'ny Palais des Sports Mamasina ny alahady 17 jolay manomboka amin'ny 2 ora sasany. Billets simples 6 000 ariary, réservation gradin 15 000 ariary, réservation gold 30 000 ariary. Ny tapakila sy ny famandriana ny toerana hitanao eny amin'ny nectar 4 tapaka sy eny amin'ny masina rehetra. La City Vente, Accordi, Smart Tanzba, Arisrak. Azo jifaina koa ao amin'ny www.ticketplace. Filankevitra 033 14 422 10. Fiara-miasa RDJ Tia Voyage. Sort Entreprise ERA Anarazoa THB. Eric Manana sy ny feo gasy alahady 17 jolay ao amin'ny Palais des Sports Mamas. Attention, Urban Vibes by World Cola. Le dimanche 24 juillet 2022 à Antsahamanitra avec les meilleurs artistes urbains du moment. Shine, César, Missy Saïd, Mad Max, Lionel, Naël, Wadayu, en guest star, FSC Musique, Ruska. Billets déjà disponibles en ligne sur Ticketplace et dans tous les points de vente. Massine, boisson officielle, World Cola, sponsor techno, média officiel, RDJ, Urban Vibes. Le dimanche 24 juillet 2022 à Antsahamanitra, événement 10-09-20. Lax Pro manolotra ho anao manalazy vita bak miaraka amin'ny groupe olombelo riki mialaka misy 2 jolay 2 sy 4 arivo ao Antsahamanitra. Paf 10 000 ariary, réservation 20 000 ariary, VIP 40 000 ariary, vente des billets Massine, La City Vente, Accordi, Galerie Smart Tanzbato na Sinantanarena Jumbo Score Akorondrano. Ny tapakila dia azonao jifaina ihany koa ao amin'ny www.ticketplay.io. 034 54 358 47 032 95 996 sokatra amin'ny telora amin'ny vavahady manomboka amin'ny 4 ora miseho. Partenaire média RDJ, partenaire THB. World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Fa io foana ny etsikeritrana mitsikitsiki na lehibe tsy maresy na dia maro pakatake fa miavaka amin'ny rehetra androno mandrimamy sokole nafangaro amin'ny kafe na vary gasy tavy amin'ny ronono velona vita malagasy ronono mandry tsy totanye lasanandro ronono mandrimamy sokole sy mamana paharo sokole ny tsiro tena izy.
rdj amin'ny sivy maraina rivotra mandray vahiny za zany matoa amy teny matoa amy teny misy fikarakarana fampisehoana sasany a zay hitako hoe tokony kajiana ihany hoe izy le artiste de izy le toerana satria zao raha tena tsy omby de disokazy raha tena visy tsy tena disokazy ndraiky koa zany ohatra mety mety hoe mifanojo amina match Sampdoria na ohatr'izany satria atao fotoana amizay ny azandalo za aloha tena mahity hoe tsy omby fahitako azy aloha tsy omby noho izany a tokony atao koa inefatra ohatra ay zay vo azoko misy fampisehoana tokony averina inefa za mbola lazary amina misy zany azo anday amatomboka any amlandroko tara azadiny le fampisehoana ndao irevy a iarana amin'ny prince io Njara Marcel Jacques Irandry sy Netex zay ataony alahady izao a 17 jolay etsy Antsamanitra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro a ny betsotra de 7 ariary a ny glancé kosa de 5 sy 1 ariary afaka tsonareo ny 34 70 162 40 sy ny 32 99 366 zany azo tsona hoe manala azy aloha mipaka zay mihitsy ny ty laika manao itsin-dalana moa satria rivotra manao itsin-dalana foana mandeha eto le sariny zalamo conseil d'administration anair sokojojobo sy ny sisa reo le artiste de mandeha ny fako ato zany manao hoe miketrika fanakorotanana ndray reto artiste reto atao mpanoatra fitaovana maty fa zay le mpanoratra reto koa maty le ty fa tsy zavory Urban Vibes ny fahefatra amby roapolo volana jolay andro alahady ohatra ny hiditry Vibes teo Urban Vibes Urban Vibes Urban Vibes ny fahefatra amby roapolo volana ny fahefatra amby roapolo volana jolay roa amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny 2 ora tolakandro iarahana amin'ny Mad Max, Shine, Lionel, Nus Saïda, Naël, Wada Sionks, César, FSC Musique ary Rotsikalo. Reo ny mpanakanto hitanao ao Antsamanitra izy io. Ny vidim-pidirana dia R1 ny billet tsotra, ny fanonjaona kosa 15 000 ariary, réservation 35 000 ariary ary ny VIP 50 000 ariary. Raha mandro toeranareo dia afaka miantso ny larantarby 03205 90096 afaka mividy bio amin'ny Lasity Ivandry ao masina Lasity Ivandry masina Kourdiga Smart Tanjombato ary Isorak na ao amin'ny 3W Isorak na ao amin'ny 3w.ticketplace.io fa manina ho rehefa za dia miteny daholo nareo ka Isorak dia misy any DJ Gouti ary DJ Stitch ary hafanain'ny Bamsany fampisehoana afa mihitsy koa le satria fialan-tsasatra lehibe zao na grande vacance dia ho antsika lina indray hoan'ny zaza zany ho an'ny ankizy ampianatra ny tontolon'ny baolina kitra dia raikitra indray ny stage pro zay karakarain'ny zareo anivon'ny akademia kitana zany ho an'ny eto Antananarivo dia manomboka ny 20 hatramin'ny 12 ny volana jolay zany stage pro zany ary ho an'ny any Antsirabe kosa dia ny 17 jolay hatramin'ny 1 jolay izany stage pro zay karakarain'ny kitana football académie zany antsoy ny 034 itina Lionel 34 26 299 66 ho an'izay lina amin'izay stage pro zay 034 26 299 66 ao no anaovanareo ny fisoratana anarana tandremo fa voafetra ihany ny toerana amin'ity stage pro ity manaraka izany dia mandao anazy
manala azy vita baka miaraka amin'ny olombelona Ricky ny 20 Jolay 2024 ao Antsamanitra dia Rayal Ariary ary ny réservation dia VIP dia 4 ariary mitapakila dia vazo jivaina eo amin'ny City Vandry Akodigy Galerie Andro ihany le ohatrany tena ambany tanàna le anao ka ohatrany tsy mety mihitsy anao Jimbo akonjano azy ety Antananarivo wakadesina mbola tsy vita filakevitra dia ny 034 54 akoatr'izay koa no azadino hitatavy amin'ny lahady zao etsy amin'ny salle d'œuvre katolika Soave Masoandro ny manomboka amin'ny 3 sy 3 minitra vididirana dia tokana 2 ariary. Mankalaza faroapolo pika. Mankalaza faroapolo mitarika azy. Mbola aty atsety amiko le izy andro andro dadava rapitso. Jimbo zao Jimbo. Tarika iasaka rehefa zako. Tarika iasaka. Mbola analoka. Tarika iasaka. Roapolo. Mankalaza sitraka elato. Fahinana tovolana sitraka dia eny amin'ny le bypass after work zany. Zany fotoana zalamo zoma zo. Dia amin'ny sitraka anao mafampiantso fa le Roapolo kosa raha le tsy didy. Any tsy didy any. Jimbo zao Jimbo zao atolotra ny anja sy izay nanontany rehetra ny titre ohatr' zao le hira satria misy koa mbola tsy naheno ohatr' zao le hira lefa zo letsy hoe aizy efa mandeha nakaizy kay ny olo tety Raimboja inona le hira sady le popo mandeha ny fizy ato raisa no vahiny alefa solo raisa alors lo vahiny ara dia rehefa aveo rehefa tsika le hira président nareo nipetraka aiza dôly président ina lazanareo darety lazanay miarabam-piaino ny etsika parti ny etsika parti izay karakara ny RDJ etsika karakara ny RDJ parti up yes parti up no iantsotsika azy ity le manao akanjo mandry ny Raelza moa miaraka amiko eto Raelza DJ any RDJ Steam efa azo atao zany mitondra ondana tsika mafesatra be fa dia miaraka amin'ny mpanakanto manao pijamako ka zareo na nisy mpanakanto koa satria zareo no DJ koa nge mpanakanto artiste koa zareo alaisa tostomaly kanto nge zavatra kosikosehany zareo eo misy soratra ao amin'le filazalazana izy misy efitrano fisoloana akanjo zay misy toerana natokana isoloana akanjo sady tsara ambina hoan'le olona tsy miakanjo avy any an-trano zany fa hoe any izy isola akanjo apiditra le akanjo mandry le pizamany dia ao izy misola akanjo manao le pizama izy zany dia rehefa aveo izy miverina manao le akanjo tsotra ihany zay ataony amizay rehefa aveo zay koa hevitra mihitsy efa niatratra mihitsy koa zay hoe hoan'ireo zay tsy tena tsy manana mandeha dia mihindrana dia averina fa raha ohatra ka dia mety afaka hoe rehefa sur place koa no zana jerena ihany koa satria mety misy olona rehefa tonga an'iny zao tonga zany hoe ohatra mahafinaritra ihany kely mahita an'le olona manao pijama misy manontany hoe tsy voaray ve raha vao ohatra ka tsy manao pijama ka ohatra na mikanjo matory ohatra zao zao ohatra zao zao mipoziko matory rehefa le mijery tele iny aka tafatory ty mipijamako zany fa misy indray ny olona zany izy tsy miakanjo tanteraka mihitsy izy matory dia vonona izy amin'iny kile pijama naturel pijama naturel dia inona avy ny zavatra pijamasika ao anatin'le izy zany araha fehivy ao anatiny zany surprise kely manasa tomobilina pijamasa izy ohatrany ny déco aloha zany dia efa ny déco mifanaraka amin'izay ny photo bofo rehetrarehetra surprise ho an'izay tonga aloha dia mahita azy eo ry zalarety koa satria efa misy lina fa ohatrany ahoana ny paoziny zareo ahitany zareo manao caleçon ve zay nareo tokoa hoe taloha rehefa mangorona lamba na body fotsy na dra dia anankiroa manao an'izy dia manao an'izao rehefa le mifanatiny isany efa nanao zany taloha zay rehefa manao zany iza le ataony bisou aloha na zay nampianadara tamin'izany ka tena manao an'izany ka mbola kely mbola zazakely nge
fa hoe tateoriana mieritreritra hoe mangorona lamba rery ako oatrano manko zao avy matory dia tsy hitako sy aorona raha ohatra ka ny mahazatra antsika hatramin'izay rehefa manao seo dia tsy hoe mahazatra koa moa zany fa tena foana ay ohatra ny fohy kely le fotoana iarana amin'reto DJ reto fa lava tsara mihitsy izy lava tsara mihitsy ny fiarana miaraka amin'reto DJ reto satria ny verikitsy angamba le fandarakana manomboka amin'ny 10 ora fety a manomboka amin'ny 10 ora misy DJ Andriambavilanitra angamba ny tenenako azy eo DJ-ny Lady DJ manomboka amin'ny 10 ora izy teny kosoka kosa manafisafa ataontsika surprise koa io mbola tsy tononoko aloha fa rovavy izy dia avy eo a manomboka amin'ny manomboka amin'ny enora misy mpanakanto hatramin'ny 7 ora alina dia avy eo a ambiance discothèque be amin'izay miaraka amin'ny DJ hatramin'ny 3 ora maraina lava dia lava zany lava ifanesy eo daholo 10 zay ny amin'ny DJ Steam amin'ity satria nisy le fateo alolo zay ohatrany tsy hita kely teo dia niverina izy amin'izao a fataiza lerona misy tsy teto toerana misy sahirana kely février nanomboka tsy mivoaka koa aiza le toerana amin'ny N Convention salle lehibe ao amin'ny N Convention sy fitonono Larissa amin'ny Novotel Larissa vilo tonono le Novotel Larissa atany voalohany N Convention Novotel no miteny Novotel mba jereny ka tsisy Novotel ny zavatra anankiray aloha tena anisany amafisina sy sady ezahana ao ampianarana ihany koa nisy atorina dia efa betsaka ary ireo olona mivahiny sy hoe anatin'ny resaka zavakanto no mampiasa ny ity atsotsika hoe ticket place ity satria ny fividianana ny tapakila dia amin'ny alalan'ny ticket place zay aloha ny anankiray izany hoe plateforme anankiray io ahafahana mividy ny tapakila rehefa anatrika seo ianao na hetsika anankiray amin'ny ordinateur na amin'ny finday anao any amin'ny toerana misy anao any miditra ao anatin'ny www.ticketplace.io ianao dia ilay affiche misy an'ilay party up ilay hetsika karakarany DJ no tsindrinao dia rehefa tafiditra anatin'io ianao dia hitanao le plan mahita plan de masse ianao zany hoe io ilay toerana hitantsika ao ny plan de masse hoan'ny VIP efa aserena ao anatin'izay www.ticketplace.io zay zao amin'izao zay hoan'ny VIP amin'ny sarany 5 alina ariary ary ny tapakila tsotra kosa dia vidinao amin'ny sarany 2 alina ariary ao amin'ny ticket place avokoa ireo zay aloha ny tena anentanantsika rehetrarehetra fa mandray ihany koa izay raha toka tonga ianao maty amin'ny DJ dia misy ny afaka mandray amin'ny fividianana amin'ny tapakila zakany daholo efa misy toerana natokana ho an'izay fa kosa eo ambonimbony eo aloha zay tsy tafody ty kosa ny fanontaniana mipetraka hoe inona ny tombontsoa amin'ilay mavokely amin'ilay mavokely fa kosa ny tombony satria manontanytsika inona ny tombolay inona le 2 alina ariary dia inona le 5 alina ariary ny tapakila vidina amin'ny sarany 2 alina ariary dia ny fidiranao zay aloha zany miditra ianao dia misitraka ny fety dia mandia ianao mahita ny rahery ianao mahita ny roada yonks ianao mahita ny sahita ianao ny tapakila amin'ny vidiny 5 alina ariary kosa anao fa teneniko izy 5 alina ariary kosa dia reto avokoa ny zavatra sitrahany mahazo accès voiture izy anankiray mahazo latabatra seza hipetrahana mahazo snack dia mahazo boisson olona ray zany io resahako io za zany ianao zany zao na mividy an'izay 10 alina ariary dia ireo ny azonao lany snack ny zavatra ty zay izy aloha zany asika le sakely ary le arikazoa indro ny sacle popo zay mihitsy ny tena titre ao le tsy hoe Tsikarito ao an-tanàna tsindray mandeha tsindro ramato mahatamana masarika ny lo mazoto izy tsy malaina chez le boulanger arokely samaraina petit déjeuner café dité
cacao, chocolat au lait, ufukasi, salgato, assare, café dité, cacao, chocolat au lait, ufukasi, salgato, assare. Daya la camisiniando, dernier jeudi du mois, tunganiante nisignatuando, di tupi massuni veria, ti arritu non mi farane, vasi o calò, te ana piace uitundangaruni, se te ricolò, caffè di te, cacao, chocolat, 50 sablés au coco, fais-nous café, thé, cacao. Tena izay anisan'ny namorona, ataoko hoe anisan'ny namorona. Dia ohatrany mahita Ao namoa zany zao misoratra enregistrement hafa angamba le tsy zay. Fa le compo le tena nataonay tany amin'ny misafidy ve zany satria hoe nareo telo lahy miara mamorona ny ireo dia izy zany misoratra miara misoratra ka ohatrany hoe auteur compositeur dia misy anarana, misy hira zao ohatra hoe Nono Goty, misy hira ohatra hoe Luc Rery, misy hira ohatra hoe Tarika Joary, dia tonga dia omena eo ny anaran'le compositeur satria anarana olona mihitsy compositeur efatra satria samy membre ny amin'ny izahay ny kapobeny zany telopolo seconde fotsiny ho tsy maintsy ho resahaka ny mahakasika ny Nina Rapitso satria lasa resabe le lasa Grenoble iza ny diso lasa voasika zany ao anatin'le tsy avelan'ny club ny LG commandé izy tsy an'le resaka hoe tsika momba an'izay Rapitso misy manao test fantatro hoe efatra andro 5 andro dia mitesta dia miverina raha ohatra ka sy ohatrany zay le izy fa hoe tsika hoe inona ny antony mahatonga ny Nina tsy nandeha tany amin'ny Grenoble dia mba atsotsika maître Kiré zay ny ohatra ka nakaraka tsika misy invité Rapitso dia ny Tarika Joary nandeha teo ny hirany amin'ny zoma 20 jolay ao amin'ny plaza Ampefloa manomboka amin'ny fitora sasany ny lohateny dia hoe nandalodalo tamin'ny valo dia nisodisody tamin'ny sivy efa amin'ny herin'ny Rapitso sahady io parti up io ho atsika zay variana le parti up ilay fetsika amin'ny herin'ny Rapitso vitany baky io so variana 20 le daty 20 jolay manomboka amin'ny 5 dia faraky ny efa nitenendra hery za teo ny fandehany manomboka amin'ny 10 dia fa manomboka amin'ny fety miaraka amin'ny le sipakely ohatrany moa le tapakila fidirana teo 2 ariary ny tsotra dia 10 ariary ny VIP misy mampiavaka kely le VIP efa tanisantsika rehetra teo varena be mihitsy maveritsika mihitsy zay fa alao aloha heryzo hitatotra an'le programme dia aveo tenentsika izay avieko farany dia tsy hoe le satroka zaho manomboka amin'ny 5 tsika miaraka amin'le didijety dia avy eo amin'ny enin'ora manomboka ny didijety ny liquide vaisselle zay ihany na very anatrika io dia manomboka amin'ny enin'ora ny mpanakanto mihira mpanakanto hatramin'ny 20 Sahita sy Wada Sionks dia manomboka amin'ny 20 discothèque amin'izay miaraka amin'ny RDJ Steam hatramin'ny 3 maraina za koa tia mahita soirée milay disco steak ohatra tsy mandihindihy sady mihinan-kena ohatr'izany misy sakafo afaka sofainany misy zava-pisotro any aveko any misy toerana afaka hisoloana akanjo sy aprimanentana any miferina amin'ilay sakafo teo tsika misy sakafo any ho avoakatsika mialoha ao amin'ny ticket place any ko ny momba an'izay zany hoe sady efa réservation toerana mividin'ny tapakilatsika no hitatsika koa hoe inona zany le carte na ny page ny RDJ moa zany no zay koa ny anentanantsika rehetra telefona ny page ny RDJ sy ny page ny RDJ Steam dia hitanao hoe ay reto mba ahafahantsika miomana ny tokantrano any ny www.ticketplace.io ny ahafahana mividin'ny tapakila na ilay tapakila tsotra 2 ariary na inko ilay 10 ariary azo atao inko nefa ny manatona amin'ny vatana ty amin'ny RDJ mividy an'izay tapakila izay amafizina ary tsindrinay fa voafetra ihany tompoko lasy tompoko vavy ny toerana fa so tsika mieritreritra hoe kalapina be efa moderna be tsika efa moderna tsika clicket place tonga dia efa adinoy avy hatrany aloha ny fisandohana sy ny zavatra tsy milamina rehetrarehetra mandarikara dia anao WhatsApp hoe sady mandiry manoatra ty
sady pijama io tany fa zay le izy miazakazady an'izao satria ny olona tsy andry anao ny tapakila tsy afaka ny anao mihoatra ny tokony ho izy isika fa arak'izay tenena zay hoe voafetra ny toerana anankiray indray zavatra sy anankiray miavaka indray aloha tia tao anatin'izay fotoana lavalava zay ary tena hitan'ny talentan'reto DJ retintsika mino fa isy vary amin'anana eny amin'ny am'ro sasany eny mianaka satana raha fa onao voately izy vary ny amin'anana zavatra azo am'le tsy mialary ary fanomezana fahafapo-ampanjakama ho aveliko le izy ny azo am'ilay tapakila sanjinalarialy dia mahazo accès voiture ianao anankiray zay ny voalohany faharoa mahazo latabatra seza fa anao mipetraka ianao mitsakitsaky sy misotro zany ny fahatelo dia mahazo tsakitsaky dia mahazo zava-pisotro ireo zany no sitrahanao rehefa mividy an'ilay tapakila VIP amin'ny sarany 5 ariary ianao voafetra ho an'ny toerana aventy sa mbola misy daholo na le roa alina mbola misy daholo aloha izy zao tsindriky kely amle akanjokena prisiana mihitsy tsika anao an'le akanjo mandry nefa ny tsisy n'izany hoe tsy tafiditra raha vao tsy manao akanjo mandry fa tafiditra foana ianao fa prisiana be mihitsy satria ny akanjo mandrogoty ohatra zao zay ka tsika milalao koa raha ohatra ka tsy matahotra mangatsika moa ela fa zay le izy hoe ilalaotsika satria zay hoe ohatra ny avava be pyjama fa ilalao ny ataotsika ao ambiance le izy dia mba miditra ao anatin'le thème-tsika hoe pyjama party pyjama géant soirée à thème manisangeza indrindra angamba tia ny ainatsika raha ny eto Madagasikara manokana no resana hoe soirée pyjama géant tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona 80 taona toplazy pyjama nefa ny dia entsika no faminay fotoana mirary soatsika rehetra mba samy hotratra an'izay amin'ny herin-drapitsy 20 volana jolay izay mankasitraka zany miaora sotranareo efa mivoaka zareo ny ty bokyny amoro mitondra ny lohateny hoe hermanosika sy ara-panahy boky faharoa ny fikariny izy ty dia manasanareo misy aty amin'ny rdj afaka miantso anazy mivantana ihany koa nareo rakoto malala yasina amory ny anarany ato hermanosika sy ara-panahy tena manampy be atsika izy iny raha ohatra ny ka hoe lina hatramin'izay fampianarana netiny teto amin'ny fandarana rivotrareo dia manjifa fa sady mirary dia mirary iny boky iny mananasina prudentiel ohatra ny société misy 5 sy roal sa 5 sy ray roal ariary le 5 fa roal izy fa tsy ray alina 5 sy roal zany 5 sy roal dia na dia zany zany raha misy boakely FSC apitso invité inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa kondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha Rehefa lasa olona alasina hitanana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao Oba Plus, un goût face au masoandro hoan'ny rehetra. Sandwave, envoyez de l'argent par amour. Safidiko ny ampiasa baomma tsara. Baomma tsara, katrafay, raviny tsara, relax. Vaseline tsara no ampiasao